Tsara Andriamanitra, dia pen'ny raha tsy miseta lalatina. Andrenesanao ny feony Priska, Liva, Lirika, Dali Finaritra ary Faly. Mandrindra sy manatontosa Oliva Soa, Rakotony Irina, misahana ny milina fandraisam-peo Danielson, Jambelo Mazafy. Fa maninona ary neno mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Nefa neka efa ela ihany izy ny ainga teto e. Mety tsy nahita vola indray angamba izy. Ay ve ianao ataona ke? Dada, Ahoana anga mbola tsy tonga reninao? ie mbola tsy tonga iziko. Nefa nge izy ry dada efa hatry ny maraina no nandeha. Mba lalina tokoa izany anaka. Za koa anefa ty tsy nahita vola e. Zany ve? Dia andro fotsiny indray zany androantsika raha izaniko. Raha tsy tonga eo neny. Ka dia atao ahoana re rondro fa dia miaina amin'ny zava-misy a. Mba roviana ihany ara-fa mba hiala amin'ity fahantrano ty. Fa mba hiposaka ny masoandro vaovao amin'ny tokantranontsika. Minory dada fa mbola ho avy ilay maraina vaovao a. Engane anaka. Ody, ary toa matorotoro daholo fotsiny tinareo mianaka. Andro efa miroana izao e. Ny afo tsy mirehatra, ny rano tsy mitaingina. Fa ina fotsiny izany nataondry ato ry rondro a. Ka izay nge miandry an'ny hitondra vary sy laoka avy any e. Angamo ao misy ninina. Izany tokoa re ramatoa. Izany tokoa ramatoa. Dia tsy mba mieritreritra ve ny hitady ianao rangahy a? Fa dia hiandry anahy fotsiny eto. Ianao aneny tokony hamelona anay e. Ianao ny loham-pianakaviana. Sady za koa tsy nahita vola. Dia ahoana izany ny atao? Atory amin'izao fotsiny izany sa ahoana? Efa mba niezaka mitady andry ramatoa fa tsy nahita e. Ary marina mihitsy koa ny teninao to fa zany loham-pianakaviana. Zany tokony hamelona anareo indrindra moa ny amin'ny fitantanana ny atao tokantrano zany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nefa dia mba tsara ho fantatro any re ramatoa fa efa mba miova ndre ny zava-misy e. Tsy vitako za samy rery intsony ny fisahanana samy rery ny ankonana. Fa tena ilaina mihitsy ny mifanampy eo amin'ny fiainana izany re. Aza be resaka eo ianao rangahy fa tsy manaiky an'izany a. Fa adala izany aminao, sakentrina ny fiheveranao anahy. Za nge rangahy mba te hiadana tahaka ny olona rehetrarehetra. Mba te hiaina finaritra. Ka zao no izy fa lava be ny resaka. Rehefa tsy afaka ny ampiadana anay tsony ianao dia aleo misaraka. Zany no izy. Asa tsy miteniteny foana ramatoa. Tsarovy tsara fa ny antony nanambadiako anao akory tsy hoe ianao anaty fahatrana lava ohatr'izao a. Fa ny mba hiadana, mba milamina. Sady efa leo an'ity fitadiavana koa rangahy a. Tena mampalahelo azy ny toe-tsainao izany ka. Mitady anao tsinotsinona ny asin'ilay voady masina natao teo ambony alitara. Aiza ilay tokony menao hoe hiaraka mandrakizay tsika ninona hitanga. Tsarovy raha avako fa teo anaten'Andriamanitra sy ny olona ny nanaovantsika an'izany voady izany e. Voady inona e? Aleo very asina fa tsy siraraiko an'izany. Iverinao fa tsy manana ny zoako izany na dia hoe ampijaliana ohatra an'izao ara. Sady raha za aloha lefitra ihany a. Fa irondro ny tena mampalahelo anahy. Aiza ve rangako? Vavy tokana kely io dia tsy mba miadana ohatra ny olona rehetrarehetra fa dia mijaly fadiran'ovana ohatra an'izao. Raliza, mba fantatrao moa fa ny tokantrano aneka fiafiny. Inona ary ty mampitrotrotra anao ty? Sady za koa ane mba efa miezaka ihany mitady fa atao ahoana moa? Zay ilay fiainana. Mba miezaka ihany manao ny fikarakarana antsika atao tokantrano ato. Tsy hitako izay miezaka anao eo fa za rangahy leo a. Sady efa tapaka koa ny hevitra fa hangataka divorce. Ary tsy andrela fa anio dia ny anio ihany. Asa dia miteniteny foana Raliza. Zany no izy rangahy a. Aleo amin'izay mba hitady an'izay vady afaka ampiadana any mianaka.
ianao ohatra ny tsy afaka ny ampiadana nefa ohatra ny fijaliana tsisy fiafaraniny ato amin'ity trano ity. Mafy ihany rehefa tsy afaka ka. Za zao mba mihevitra fa mba hoe hiadana sy aina finaritra ny miaraka aminao. Inona ny teo? Eke sendra n'izay lehilahy tsy vonona ny hitondra tokantrano kotrany. Miandry mana milatsaka avy any an-danitra fotsiny ny nataonao ato. Sao dia mba mafy loatra izany Raliza. Za koa aloha tena miombon-kevitra amin'eny mihitsy e. Andray? Tena efa aleoko ary dada. Efa aleo fijaliana lava ato amin'ity trano ity a. Aleo mihitsy karakara aingana ny divorce anareo ka. Rondro aza dia manao an'izany re anaka. Tsika nge tsarozo tsara fa kristianina mba sainy tsy eritrereto tsara ihany ny teny anaoko ny vava. Ka na zany aroko. Moramora aminareo mantsy miteny en'izany hoe aloha hisaraka aloha atao ny divorce. Tadio tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe fakatao aloha fanjakan'Andriamanitra ny sy ny fahamarinany dia anampy anareo ny zavatra rehetra. Izany hoe mila mametraka mandrakariva ny fiainantsika eo anaty an'Andriamanitra tsika ary tsarovy fa Andriamanitra ny eka tsy mampitondra izay tsy zakan'ny olona. Manana hevitra hiverana tsika mandrakariva izy. Tsy mahangina ianao rangahy. Rehefa tsy mahavelanay fotsiny ianao dia tonga dia tsorony marina fa eo mody mamadidresaka eo. Vita ho ako. Foronina daholo ity tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ity. Ary andaotriny eny andeha amin'izay ka. Aza mety rebireben'izay lehilahy tsy mahavita azy io tsony ianao. Eno ary tsy andao mihitsy andeha. Eo ianao rangahy fa lasa izay dia mba hirareo mba ahita vady edananay mianaka. Mivavaka ho anareo mianaka. Raha izay fanapahan-kevitrareo mba hisy tompoandriamanitra ny kasika manokana ny fonareo mba elanareo amin'izany hevi-diso izany Efa 3 volana sahady izao no nandozantsika ny dada ary neny a. Inona koatra ny mbola ahatsiarovandrian'izay ray adalany mba hampitaonga izao ny fiainantsika sindry amin'izao sy ny fiainantsika niaraka taminy. Zao zao tsika roa miadana ery miaina amin'ny trano malalaka tsy ohatran'ilay trano bonkely tany. Izay aloha dia marina. Ny sakafo amin'io tsy alazaina. Ny arena mitobaka izay tsisy. Tena marina mihitsy izany neny. Sady neny aloha tena hitako hoe sambatra mihitsy nahazo andrasamy. Mba marina moa. Sady izy hita mihitsy hoe lehilahy be herim-po fa tsy ohatran'ny dada. Izany mihitsy retsy raha samy kosa aloha tena atokisako sady be vola mazoto miasa tsy ohatran'ny raindry mihitsy. Ny raindry sady kamo labe ny velom-behivavy. dia izay sy izay rery lovany momba ny fiainanay angasy dia tena mampalahelo dia lasa tokoa izy mianaka ary hatramin'izao dia tsy mbola niverina ndrisy maso fa rava tanteraka ny fiarahana telo mianaka. Fa hono aloha ry dato? Eny anaka. Efa samy kristianina daholo ve aloha nareo izany hoe za aloha efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako fa izy mianaka no tsy mety resy lahatra mihitsy alazaiko anao fa efa ela ihany mba nitondram-bavaka azy mianaka fa tsy mety miofa ry zareo eny efa tena tsara dia tsara aloha izany dingana nataony dato izany fa sady izany koa ngery dato ny tena diditsika kristianina mitondram-bavaka ny olona izay manenjika antsika amin'izay mba ho kasihan'Andriamanitra ny fony zareo. Tsy mety raha hoe tsika indray mbola andeha hanenjika ny zareo. Sady izao ny teniko aminao ry dato eny anaka. Aza ataonao mahakify izao zava-misy izao. Mitrakafa lehilahy tena dato fa hono eny anaka. Ahoana moa izany ny ataonao izao? Ka inona moa anaka no ataoko fa dia miandro valim-bavaka fa tena mampierikeritra mafy fotsiny dia aza hitako sanatry ka maninona any izy mianaka angamba dia asa fotsiny ny anaovan'ireo fianakaviany Raliza sady izy reniny misy vavy izay ihany eny marina aloha izany tenin'ny dato izany fa izao aza mitsahatra mitondram-bavaka n'izy mianaka ianao
ary maharetatra amin'ny farany. Sady ny tenin'Andriamanitra nge efa milaza fa hoe izay maharitra hatramin'ny farany ny ovonjeny. Indrindra koa hoe apetrao eo am-pelantana ny fanahinao rehetra, eny anaka. ny enta-mavesatra rehetra. Eny e, izay mianjady aminao rehetrarehetra mihitsy moa izany. Sady ny tompo mihitsy nge da toy ny fanampanantenantsika hoe hanome fiadanana ho antsika izy. Izy mahay mandamina zavatra rehetra. Amena. Ary mino ary tatoa Eny anaka. fa ho avy ny andro mbola hiverina indray ny fifankatiavanareo telo mianaka. Engane anaka. Sady andao mihitsy aloha to dia hivavaka tsika sy tatoka. Tena mety izany lova. Hivavaka ary tsika. Andriamanitra mbola miantso ny anaranao indray izay ankehitriny ary manantona anao eo amin'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpanafaka anay no ahazony alalana manantona anao indray ankehitriny. Tsy miafina aminao Andriamanitra ny tokantranony tatoa. Angatahanay fanenao masina mba handrakotra anay tsirairay avy, handrakotra ny ankohonany tsirairay avy, ka moto fosy ny fanahin'izy ireo mba ahafahany miverina amin'ny fifankatiavana izay nisy teo amin'izy ireo taloha. Angatahanay hatrany anefa Andriamanitra mba ny sitraponao ihany no aka ho tanteraka. Ary taio Tompo mba ho tafaverina soamantsara teo tokantranon'izy ireo indray koa iny ny tosorondro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanoloranay izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Amen. Misaotra betsaka anaka tamin'izay ranombavaka nasantra tao tezay. Inane ka izy Tompoandriamanitra ampitombo mandrakariva ny fainindrena izay efa nananao a. Ie, da tokoa inary ny isaoranao amin'izany. Adiditsika kristianina ny mifampahery. Eny. Liza, ahoana izay? mba tia anontany kely anao alohany. Ny amin'inona hono izay Ramanga? Sao mba efa vita daholo ve moa ny fikarakarana an'ireo fisarapanam-badinareo mivady sao mantsany aoriana ka misy arakaraka. Fa averiko aminao impiry koa ary izany vao tadidinao e. Ka aloha manontany any loniko. Efa hoe tsy misy zavatra mampifamatotra anay tsono fa zao Ramanga. Aleo mba tsy hiverimberina tsony izany resaka izany fa aleo hivalina any amin'izay. Ny ao anilanao nge izao no tena mamiko indrindra. Tena marina nge izany ary mahalala ny foko e. Zany dia misaotra anao ary raha Liza nanome ny fitiavanao rehetra ho aho. Ary tsaroko fa tena tia tokoa ianao. Tena izany mihitsy. Ary mahazo matoky koa nareo mianaka fa vonina ny tsikatsaka fa tsy izay asoa anareo. Fa hono e. Fa maninona moa izany raha ohatra hoe omena androndro ny fitantanana andriavaritra eny Andraro e. Tena hevitra mety. Tena mety. Mety ve izany? Izany hoe raha ny tena izy manko dia izao sy ny tena tiako dia ho soratana amin'ny anarany avokoa ny varitra ao Andraro io. Dia ny vola rehetra amin'izay anazy tahoatra. Dia ny antsika mivady indray mivaritra ety an-tanàna ihany e. Ny fiainana mantsy hitanao ihany fa mihasarotra andramanalina ka izay mahay miantsika ihany no tsy maintsy tafita amin'ny fiainana. Ka ahoana aloha ny hevitra ao amin'izany? Tena mety mihitsy izany Ramanga, tsisy ady hevitra izany fa tena mety. Sady efa nofinofiko hatry ny ela koa nge izany hoe mpanoefoefo izany lasa mpanan-karena. Amin'izay mantsy tena mba hoe ajahajain'ny olona izany ianao e. Ka tsika koa fa betsaka mpanatsatsika eto an-tanàna izany e. Amin'izay koa tsy misy olona afaka manao tsinitsinina anay mianaka izany tsony. Tena marina tokoa aloha izany ambaranao izany e. Sady za koa ane mba miaro ny voninaharo tsalovany sasany. Izay mihitsy. Zany mihitsy le iziko. Volana izay no nandehanan'izy mianaka. Dia tena tsy niverina tsony tokoa mantsy ry zareo mba manahoana re izay ny fiainan'izy mianaka an'izay tsapako mihitsy ankehitriny fa
ay tena fitiavakarena sy voninahitra fotsiny no ny tiavan-draliza fa rehefa nilozany ravola ka indro fa nitsotsorika nietsinanana dia lasa izy nikopa-kelatra ary dia sahan-draliza mihitsy ny nanitsakitsaka ny tokantranonay adino le voadina atao teny ambony alitara. Ny olombelona tokoa mora mivadika fa Andriamanitra no tsy miova maritsy an'io ary mandrakizay. Tena mampalahelo le toetsain'ny ralizaka. Marina moa very asina ny voadina atao teo ambony alitara, very asina ny tokantrano. Lasa lavitra koa izany eritreritra izany fa andelo ampividy siramamy an'ireo fa mba hanaovana dite fa ohatrany somary mangatsiaka koa izany andro izany ka. Lova! Lovo! Ho avy e! Azafady re ianao anaka. Zao mandeha re mba mividy siramamy aloha mba hanaovana dite dia hanaovana jus papa ihany koa fa ohatrany somary mavesapetra sy izany foko izany. Aiza raha ny vola ry tatoa? Tery anaka. Oay, Lova! Nento! Ela re tsy izany koa. Manahoana ianao? Salama tsara. Fa hono azy Nento? Ahoana aloha nareo izany hoe nisaraka izany? Isy! Ka ny dadatoa andry rery tsy mahavita azy ah. Aiza ve kiry Lova ka ampijaliana foana ve ky mivady aman-janaka? Aiza nisen'izany? Enondry tsara? Ao an-trano tsy misy hanina hohanina. Za vehivavy indray ve kiny asiany hitady vola eto sy eroa? Lehilahy mohaka ohatr'izany ve kiny ho vadiana? Lehilahy tsy misy azon-damosina? Nentoa! Eny tsy hoe miditra amin'ny fiainanareo akory na koa hoe momba ny datoa. Fa tena misy fahamarinana ihany kosa nge ny teniny. Efa mba niezaka ihany izy hanasosaina tsara amin'ny fiainanareo. Nareo mihitsy no ohatrany malalay fonosana izany. Efa loesa ohatrany tsy mety afa-po mihitsy e. Tsy mety afa-po andry ahoana fa mareniny eo ndry ny andry ve moa tsy niava-ndry ihany koa no arova-ndry. Sady izao koa ataovy tonga ny apotin-tsofiny ihany tsara fa vehivavy mavita azy koa ny aty tsy mila an'izay tambitambiny antsony. Ary aleo koa andefa mbola maika ho any amin'ny banky ahaka vola. Zay fa velomindry? Veloma ary Nento e, dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Mba misy resaka kely tiako atao aminao azy neny Ay, ento ary ny tendriko. Ka za moa tsiry neny efa mba lehibe ihany ka tsy izany hoa fa misy olo tiako izay ihany. Dia izy koa nefa vonona ny akavady mihitsy ka ahoana aloha? Akavady? Ye? Dia mba efa nieritreretin-drivy aloha hoe manao ahoana izany mitatana tokantrano izany. Mafy anie izany rondro e. Jereo fotsiny mahazo anahy tamin'iray indry. Ka raha ohatra ka hoe karazan'olona tsy ahavita azy no akavady indry dia efa miteny afa izao dia efa elao. So dia ampijaly tena ho fotsiny. Ka raha ny amin'izany indray dia aza matahotra nefa efa nandika tsara vao nanapa-kevitra. Ay kosaka. Tsara izany rehefa nandinika tsara indry e. Dia efa manantena vinanto tsara fiarahamonina izany Efa hoe mahazo matoko ho any neniko. Zanakao ary ve dia hamitaka anao. Sady tsika angery neny ka efa mifampizara tsy ambara-telo foana hatramin'izay e. Eny e, marina aloha izay e. Raha izay indray dia ekeko. Ka hono roviana ary izany izy no mba hoentindriaka aty an-trano. Na rapitso dia rapitso ihany ary izy dia efa afaka makatiako. Ay, say tonga ary iziko. Raikitra ary e. Tonga
tonga ihany le fotoana dehibe rondro a tonga ihany izy ty androany tena tretrika io a Zany tena hoe ho anilanao mandrakizay amin'izay zany iara-ianam-pifaliana sy ampiadana antsika za koa nge mba torak'izany Livy faly afa iaraka iriary indray tsika ao anatin'ny tokantrano vao fa zany hoa eo ihany fa mba aiza ihany hoa le vavolombelona lasainao ny amantsy ty efa vonona nefa ny anao ty to mbola tsy hita ihany mandrasa kely rehefa ho avy io ihany izy ka ela beko efa iny ary izy iny ankosa oay dada ve no Rondro fa ahoana zao ohatra fa anga vakalala anganareo tena marina ary Liva dia zanako Rondro miala tsiny arondro tsy napoziko tena tsy vaniny ianao Liva ve zany ianao ka ndray tsy kombakomba tamin'ny dady dia taiza koa zany mifakalalànareo tsy hoe nyray tsy kombakomba rery rondro fa eny aloha ngamba aloha azavaiko misimisy aminao kokoa le izy ka azavao fa tsisy azoko mihitsy ka za nge tsy nahafantatra mihitsy hoe rainao i monsieur Randritsy zay ro lahy mianaka mantsy efa mpinamana ary mpiara-miasa hatramin'izay ary efa fotoana lavalava no tsy nofakahitana intsony satria efa samy nanana ny lalana izay ary efa samy nanana ny asanay raha teo ihany koa ary 3 volana lasa teo angambo izay no nifakahitana indray teo Antananarivo dia zao izay samy hitanao hito zao tsy te halalana izany efa mifantatro fotsiny dia tsy mila anao mijanona eto ary dada ohatra fa ahoana ry anaka mba fantatrao mory Liva fa ray mpanitsakitsabady sy mpandrava tokantrano raha io lehilahy io aiza kosa ry anaka aloka re rondro tsy te hilalana izany izay tenenareo tsy raharahako fa zao fotsiny raha tianao ny avy tany zao raharantsika izao ry Liva dia safidy tsotra no omeko anao na mandeha io lehilahy io dia vita ny raharantsika na izy mijanona eto dia sao ihany dia ravany amintsika senao andray kosa re rondro ray niteraka anao ne io e ka tsy te halalana izany dia sahanao ve miteny an'izany eno anaka mba heritreritra tsara ihany ry Rondro tsy manandray any io ary Liva fotoana angambo zao rondro fotoana zao andravonana ny ray ny tisatisa izay nisy teo aminareo tsisy andravonana ny disadiza izany fa olona tsisy fotony sy mpanitsakitsabady io amiko e miala tsiny aminao arangaty raha manga na vitanay mianaka fa tsy zay lehilahy tsy aninona ohatra anao io rondro oaka aloha zay dia tsy mianatra akory ve ianao manala-baraka ny rainao hoe hitanaka fa moramora ngano nataony taminay ka mba matahorana anao Andriamanitra rondro tadidio fa tsy mitsahatra ny manasoanareo Andriamanitra ka nahoana ianao no manao an'izao fantary tsara koa fa fitiavan'Andriamanitra anao manokana no natoy izao anao nanomezana anao an'ireo ray aman-dreninareo ary misorinao satria izy no mbola natoy izao anao tsy manaiky an'izao mihitsy ary Liva ary zao rangaty tsy mila na ho vavolombelona amin'izao raharahana izao rondro sao dia oka re Liva mba azasiana olana rehefa izay mifantany fa mety dia eny tsy maninona izay mihitsy mifahendrena tadidio tsara nefa Rondro fa tsy hanadino anareo mianaka ary raha mbola azoko atao ihany koa dia vonona ny anampy anareo vitany fiainanay rangaty fa tsy mila anao izany izay sady inona koa moa mbola nielingelenanao anay aty lasa ianao mandeha any lehilahy be tsara velatsitso ohatray marina fa torandretsa fa inona koa mba ataonao aty sa mieritreritra ny anakorotananay indray azafady raha liza sanatry amiko izany azafady rerininy tena zanga mba ny tena mialatsiny satria tsy naposiko mihitsy zavatra mitrango izao izany eny nanasa azy anatrika an'izao lanona an'izao eny ataoko angamba fa raha amiko dia tsy olana izany satria fotoana tsara indrindra angambo izao andravonana ray tokantranonareo ka ohatra miseho miaroaro anazy koa zato ianao za nga aminao vehivavy tsy misy saina sa vendrana aminao niverina amin'izay lehilahy mpampijaly anay tanatria azy izany dia anymetsinana an'Andriamanitra ary ve izany nareo anymetsinana an'Andriamanitra ve ianao ry neny ny amin'inona ka tsy sitrapon'Andriamanitra neny ny isarahanareo mivady ry neny sady mivola makarena lazaiko anareo fa tsy mitondra maka izany ny fitiavana ny tena zava-dehibe indrindra
ary koa ny fahaizana mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana. Zabe resaka eo fa sy. Tena tsy nahapoziko mihitsy ny riliva. Mba marina ry se dia raliza ve nahavita an'ireny tampoka? Tena malahelo ka. Malahelo satria niova tanteraka ny toetsain'ireo vady aman-janako. Maherizerery Ngiarandritsa. Eny ezaka any no ahery kanefa mila ezaka be. Ilay vady aman-janako tsy niova ao amin'ny toetsaina tsara fa vao maika nakany faharatsiana tanteraka. So aloha fa mbola ao ilay Andriamanitra mijery midina fa tsy mijery miakatra. Afaka mampahery amandrakariva. Eny fa na dia manoloana an'izao toe-javatra sarotra izao aza fa raha tsy teo angamba izy dia efa tsatra ny famoizam-po tanteraka ary liva. Mba marina. Marina toa izany ny Ngiarandritsa. Isaorin'Andriamanitra fa mba efa niova foy ianao. Afaka niatrika ny zava-manahirina sy zava-mampalahelo tahaka an'ireny. Marina izany se. Tetehina hoe soa tokoa ve izany ny hafaran'ny fiainanareo telo mianaka? Izaho aloha mahatsapa fa tena tafalatsaka amin'ny fitiavaka-harena tanteraka ny Ramatoa Liza vadinao. Ka raha voatojo olana sy sidra amin'izay tsy nieritreretiny akory dia poka ny sarom-bolany. Tena marina izany ry liva. Reny tokoa angale vady amin'ny andro farany. Fa izao aza mitsahatra ny vavaka ho azy ireo ianao. Vonona koa ny anampy anao amin'izany fa aza matahotra ianao. Tena tsapako hoe manatsaina raha ianao tiry liva. Mba marina moa fa na dia irondro zanako aza tsy navita ny toy izao amiko mihitsy. Ka tsisy isorina re izany ry Ngiarandritsa. Fanampiana daholo ange ny fiainany. Marina aloha izay satria tsy misy afaka ny laza fa mahavita tena izany mihitsy koa ny tsirairay. Marina dia marina izany anaka. Eny fa na dia ny olona tena manan-karena izany hoe mila fanampiana foana. Sady tsarovy koa fa zava-poana ny aren'ny tany. Mora simba sy mora potika ireny ary mora roa. Mora ray fiasinina. Satria dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza an'izany any amin'ny Jaona any. Izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Marina dia marina mihitsy izany ry liva. Fa eto any malasa ny eritreritro hoe dia ahoana moa izany aminao sorondro. Tena tsy hitako ngezy atao ry Ngiarandritsa. Mety angamba dia tsy manina fa ezaka angamba aloha andresa lahatra azy dia hita eo izay toy eny avy eo. Andao ary ry liva dia ataoko hoe omeko anao angamba ny maheriza fa hoe samy mahery. Eny ho atsika sinao mihitsy angamba izay teny izay hoe samy mahery fa dia samy mitondram-bafaka. Izay angamba tena marina. Fa aloha nga handeha aloha fa ny andro koa fa somary arivaka. Andao ary. Rondra, vikely ianao mba ho resako Resaka inona indray izao izany? Sao dia resaka mandany-drora fotsiny aloha tsy hoe resaka andany-drora kosa angamba fa resaka tena zava-dehibe izy ka alefa sary famianao ka izao mbola tiako resana anao Rondra hoe tsy mety mihitsy reny nataonao andrainao reny. Izay indray ianao izay marina fa efa nisaraka ny ray aman-dreninao nefa dia sahanao ve ny navita an'ireny tamin'ny rainao ianao aza ange Rondra ny tokony amerina ny fifankatiavana zareo ianao raha teo ihany koa efa vehivavy lehibe manana ny tokantranonao ka afaka mandanjalanja tsara hoe atraiza ny fetra ny fanambadiana. Ny fanambadiana ange Rondra dia tsy misy fetra raha nahorina teo ambany fifehesan'Andriamanitra. Zaza tsara ho andrandretsa mihitsy ireny nataoko ireny Liva mba hatsapany fa diso izy ka tsy amin'ny fomba tahaka an'ireny anie Rondra nanaovana an'izany. Lehilahy tsy mahay mitondra tokantrano raha izy sady izay koa ve izany aminao dia anaiky lembenana foana fedanana nge ny tediavinay tamin-dry Liva fa tsy fahoriana sy fijaliana akory tena tsy misaina akory raha ianao Rondra.
ry liva ampy kosa angamba izay fotoana maro ny zaliana sy neny izay ka mba efa sainitsainao ve moa hoe fandavana an'Andriamanitra nge fisakazana amin'izao tontolo izao e na izany aroko tsy ny saininao ve zany ka tsy mila ny lehilahy intsony izay e raha manga koa ny na vita nay sy nay fa tsy izy tsonitra ny teniko aminao rondro dia izao artikuletika tsara ao anatin'io lohanao io fa mandalo sy miserina daholo ny zavatra rehetrarehetra ka aza dia varina mikatsaka voninahitra sy ariny aty an-tany re fandalovana nge ny aty rondro e ary ny tany aza dia mbola indramitsika noho izany dia mila mandinika tsara izay vao manao zavatra to miseho mamelively aherina ianao izany ry liva e izao fotsiny teniko aminao raha te hanaraka andra-ndretsy ianao dia lasa koa fa mivaravarana io malalaka tsy ilaiko tsony koa ny resadresanao ny amindra-ndretsy atao trano ato raha mbola te ho vatiko ianao e rondro dia voaray volana ve zay ny vaditsika dia zany sady ny teninao e sao dia haneninanao zany ny rondro ka ianao tsy inona mandreraka ka nenina nery rondro tsy alohananatra fa aoriana an-datsy tsy mirarahan'izany ary liva fa zao noho izy matanty ianao tsara tsy matanty ianao dia izay zany malalaka koa io mivaravarana ka ahoana ka raha tsy adala ohatranareo ary rondro ka hanao tsinitsinina ny tokantrano koa fa iza moa izany lazainao fa adalaka sao dia mba ianao mihitsy ary mivaka mila aterina eny an-janamasina izao ny teniko aminao ry liva lanjalanjao kely ny vavavoakanao fa sao dia ho anenenana ary izao koa izao dia izao ihany dia rofiny entanao dia mandeha any ianao mivoaka fa tsy mila anao tsony koa e rondro tofoka tanteraka aminao sady leo mifosafosanareo sy randretsy dia vitanao ve ny androaka anatin'ity trano ity ry rondro mandeha ana ho ianao fa tsy mila anao tsony ary liva eny ianao moa no mandroaka ka dia andeha ary ina mbola hijanonanao hoe fa mandeha any ianao mandeha any eny andeha rondro kanefa raha mbola hanambady olo-kafy ianao ny rinany dia eritrereto tsara fa tsy aharitra mihitsy ny fiaina tokantranonareo raha toy izao foana nataonao tsisy idiranao izany tsy efa nitenanao foana moa hoe lanjalanjo tsara ny zavatra tokony ataonao fa aza entina amin'ny olobe io fotsiny araveriko aminao hatrany fa mila nao Andriamanitra manatona azy mba ahalalanao ny tena sitrapony eo amin'ny fiainana tsy mila sermona ary liva ary lasa ho ianao mandeha any fa tsy ilaiko mijanona tsony lehilahy tsara velatsitsy dia zay no izy rineny vitatra ny aminay sy liva izao ny teniko ndry aza miraharaha izany ndry lehilahy be dehibe rana tanina ve dia tsy mba hita ndry sady ndry olona tovavy tsara tare io raha ray retsiny tsy tia fataro fa folo ny manatona marina tokoa aloha izany eko sady jerendry tsara jereo zao zao saraka tamindra-ndre tsara indry vetivety teo niaraka tamin'ny Rasamby tsy nety niaraka taminy niaraka tamin-dramanga indray amin'izay indray lehilahy tena mpanan-karena dia izay no teniko indray hoe aza matahotra indray fa hitadiavako sady ataoko indren'le manam-pahaizana sy be voninahitra ireny mihitsy retsy sady tsy hanolo-bato mafana indry izany izay nge hoale tsy hafozako aneny ka tsy maintsy izay koa ngeakiny fiainana raha te ho tafity raha hoe resaka fitiavana izany fotsiny akisy tsy mety tsony izany ny vola izao no tena manjaka mandanga izay milaza fa hoe tsy mila vola amin'izao fiainana sarotra be izao izay aloha dia mariny ary andana nge aloha jereo fa ohatra misy mandondona nge izany rondro ohatra aleo tokoa hoe jereko ohatra lova fa misy inona ao mandrosoa aloha dia any an-trano miresaka lova manahoana ke manahoana aloha nareo mianaka salama tsara izay tsy zany ary izy mianaka fa mararo datorandretsa ao izay zao no tena antony diadavaka anareo mianaka fa ngamo izany misy dokotera tiako no atindry no mitonantonana sady izay koa tsy natao hitsabo anareo menakavy ny avanareo izany anao inona fotsiny aza mba manilonilika andraikitra ohatra n'izany ry lova fa tsy mety izany mba manana ambo-po ary tezako moa izany nahitandry ny tranonay nanontany olona aoko
fa momba ny datoka dia tena tsy ho raharahinareo mianaka mihitsy ve izany izy vadinao angeina ry neny to ary amin'izay indray mbola rain-janakao ho hitantsika eo retsy ny amin'izany azao koa no izy ka inondry tsara avy alao retsy ho faty ihany fa olona ratsy saina andray sady tsy vitany ratsy saina fa tia tena koa raha za mihitsy aloha ny teo amin'ny toerany tsy manambady aho aiza ve ko fampijaliana vady aman-janaka ao nataoko ka raha tsinonako tena lalina loatra kosa izany tenao izany ry neny to dia mba ohatr'izao ihany ve ianao dia ohatr'izany ny toetsainao otry tadidio mbola hanenenanareo mianaka izao toetranareo izao ary indrindrandrindra koa tena voafitaka satana tanteraka amin'ny fonareo nandiran'ny satana amin'izany ka sao iaraha mahitsy izaoko tsy fantatrareo intsony izay tokony atao tsarovy tsara nge tena mila anareo Jesosy tsy tia nisy ho very izany ny fanahinareo mianaka ary indrindrandrindra vonina izy hamonjy ny fiainanareo vonina izy hamonjy anareo sy hanalanareo anatin'izao toetra ratsinareo izao ry ary to lasa mpitory teny tiandry fantatro reto izay tokony ataoko tsy indry dia zazaray ranorana indray no dia hananatra anahy ary ngamo izy ity izany tsy mety ilay resaka raha tsy asiana izany Andriamanitra izany foana nga tsy mba misy hafa no izany mihitsy raha endry indri dia izay ahasoan'ny fianakaviana indri everina dia eto any izany Andriamanitra sy Jesosy indri izany fa tena makadilo ny sofiko ny mianao anazy esa ve raha ngako vao miteny kely dia Andriamanitra hoe Jesosy hoe manoatra raha ngano ohatr'ireny olona azonody reniko ary izao no tena le teo tsara ao andohandry ao hitandry miariary izao ny fiainanay fiainam-bavao miaraka amin-dramanga feno fiadanana sy fahasambarana ka ataoko inona izay Andriamanitra indry ihany ary raha izay afo be indray tsy raharahako izany tsy matahotra an'izany fa rehefa any ve tsy hitony vomanga retsy tena mampalahelo atanteraka mihitsy ianao ry neny toa tadidio tsara tsy hatondra ninina ianao raha hiala ety amin'izao tontolo izao ety zava-poana ary mandalo sy miserana daholo ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra rery ihany no misy harena tsy mety loha ary izy indrindra koa ny manambara hoe araraoto ny andro azanaovan'ny soa fa miaraty izao fiainana izao tena tsara nge ho ary neny toy io Andriamanitra io ao aminy avokoa ny loharan'ny zava-tsoa rehetra ny loharan'ny karena rehetra ary indrindrandrindra loharan'ny karena maharitra mandrakizay Andriamanitra tsy sasatra ary neny toy no miteny aminao fa raha tena tianao ny hahatsapa fahatsaran'Andriamanitra sy ny hahatsapa fiadanam-po dia aza misalasala ianao mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ekeo izy hanapaka ny ao am-ponao sy ny fiainanao manontolo tsarovy ry neny toa ny fon'ny olona dia mety mamitaka ihany ary avy ao am-po koa ny voan'ny ratsy rehetra toy ny fialonana ny fitiavan-karena ny fitsiriritana sy ny fitsangatsangana indrindra moa ny fihabebona sy ny fitiavan-tena izay tena mpahazo antsika zanak'olombelona amin'izao izany toetra ratsika rehetrarehetra izany anefa no manakana ny fitahian'Andriamanitra tsy ho tonga amin'ny fiainantsika ny teniny mihitsy nefa manamarina an'izany fa ny elokareo ny hevitra manasaraka ny tavako aminareo mila manadio ny fiainantsika ao anatrehan'Andriamanitra tsika ary izy mianaka mila fotsika daholo ny ratsy rehetra izay efa fanaontsika omatsy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavam-bola ny fototsy ny ratsy rehetra lasa ny amin'ny fitiavam-bola ny sain'ny olona manontolo ka adininy tanteraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavana seho any amintsika isan'andro ekeko tena ilaina tokoa ny vola ary tena tsy afa-misaraka amin'ny volontsika amin'izao fiainana izao fa nefa kosa tsy natao hotom-pontsika ny vola ary indrindrandrindra tsy natao haka ny toeran'Andriamanitra ho am-pontsika ny vola tadidio mandrakariva sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra tsika ary raha Andriamanitra ny ao am-pon'ny olona dia tsisy afaka manaisotra an'izany ary izany rehetrarehetra voalazako izany dia voamarina ao amin'ny tenin'Andriamanitra foana misy teny izay tokoa mantsy manao hoe tsy misy maharombaka izay ao am-pelatanan'Andriamanitra ary ataovy ao an-tsainareo tsara ny harena ety dia azo ny fahavalo robaina ihany fa ny harena any an-danitra iza ny harombaka an'izany ao am-pelatanan'i Jesosy
Lava loatra angamba izay teniko izay fa izao n'izy rehefa mianaka ampahany ihany izay teneniko izay araka izay takatry ny saiko. Mino aho fa mifanahin'Andriamanitra ny nazava ny sainareo ary mifanahin'Andriamanitra koa no hikasika ny fonareo mba hatakarana izay kely voalazako. Anjaranareo sisa mandinika sy mitsaintsaina ary tsaroviko fa fitiavako anareo no nanambarako an'izany taminareo. Amaranako anazy dia hoe tena tia anareo Jesosy, tia nento izy ary tia arondro koa. Ndre tia izaho marina kiry lova, tena lozako akia. Aza manao an'io rery nentoa. Ekeo fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra ny fahadisoanao sy ny fahotanao rehetra dia hiaino anao izy. Tena mianatra andrio ary lova. Izaho izao no tokony hoe hananatra andrio nefa dia indrindra izao no mananatra anahy. Dia hono aho. Ahoana nefa ny mbola handraisan'Andriamanitra anahy e. Izany ake ohatrany hoe tsy foko izany ry lova ilay fahafinaretany tany e. Dia ahoana izany? Dia ataoko ahoana koa ry lova ny fomba hahafahako amin'ity fitiavam-boly ity? Inona kiny tokony ataoko a? Dia ahoana koa ozy ny vavan'ny olona raha maheno n'izao zavatra izao? Aza matahotra izay vavan'olona izany rery nentoa. Andriamanitra rery ihany no atahory. Ay, ny zava-dehibe dia ianao tonga zanak'Andriamanitra, voninahitra anaraka ny didiny. Azonao tsapain-tanana angery nentoa fitiavan'Andriamanitra anao e. Indrindra izao mbola fahavelomanao izao. Tadio famindrapon'Andriamanitra aminao izany. Izy moa dia efa milaza mazava tsara mihitsy fa tsy tonga iantso ny marina ny fampanota mba hibebaka. Izany indrindra ny tenenako aminao ry nentoa. Aza misalasala ianao manatona azy. Ekeo amin'ny daholo ny fahotana rehetra. Ifony ary aza mialana mihitsy raha tsy madio makatsakatsaka toy ny oram-panaly ianao. Raisy Jesosy ry nentoa. Ary vakio ny tenin'Andriamanitra fa io ny toro lalana ao antsika. Indrindra koa raha ny zanaka no nafaka antsika dia ho afaka tokoa tsika. Lova, tena menatra anao mihitsy. Tena mifona lova, tena mifona. Ay ve izany ka tena Satana izany no nibaiko sy nitondra ny fiainako hatramin'izay. Izany na tonga nahavoafatotra ireny toetra ratsy rehetra ireny. Tena marina tokoa ny teninao teo hoe tena mamitaka tokoa ny hareny eto tany. Izany ihany nefa nandozako andran-drenja vatoko, nanarahako andramanga mba te hiadana mandrakisainga izay mianaka ry lova. Sao vao tena tsapako fa tena diso ary saika very tany amin'ny elo mandrakizay ahy izany. Tena nahafoy anao tokoa Andriamanitra. Izany hoe soa ihany fa teo ianao nampianatra anahy izany rehetrarehetra izany. Kosa tsy zary nentoa. Tsy za izany namonjy anao fa Andriamanitra. Fitaovana nampiasainy fotsiny mba hilazan'izany taminao. Fa izao ry nentoa, mila mamangata-pamelana amin'ny dahatoa koa ianao. Naharary azy loatra mantsy ireny nataonareo tamin'ny reniko. Fa mino fa vonina ny andray anao sy amelanao izy. Endry lova, tena ekeko ny hiverina amin'indray. Hiverina any amin'ilay akaninay ary vonina koa ny vonina aminy raha ohatra ka hoe izay no ampilamina mandray ny fifankatiavanay. Rondra, ahoana izay ry neny? Mba misy dinidinika kely tiako atao amindriky Dinidinika kely. Izao ahy tapaka kiny hevitra fa hisaraka amin'ny ramanga. Maninona? Hisaraka amin'ny ramanga aho dia hiverina amin'ny raindry. Otry. Any ihany kiny mahatsara antsika. Fa ianao ity very neny efa ho lasa adala. Hiverina amin'ny randretsa ahoana? Sa ianao tsy leo fampijaliana indray? Izao no teniko aminao ry neny.
mba manany ianao ampipo. Tena vonona ki ary rondro manenina ny amin'ny efa vitako ary satria lalandiso reny nalehantsika sindry ireny. Orineny fa iza mihitsy ny olona nanodikodina ny lohanao io tany sa ianao io efa tsy misy azon-damosina tsony. Asa dia miteniteny foana re rondro olona vorosaina zao ko lazaindry fa adala hoany. Ka mahagaga ny erineny dia tia ianao hoe hiverina amin'ny randretsy ty tsy haiko mihitsy hoe inona ny nampiova hevitra anao tampoka teo nefa efa reny ny zavatra nataony atsika. Sady amin'izay kory neny raha mangy eo vonona ny ampiadana atsika mianaka mandrakariva. Sady raha ndretsany ka tsy mahay afa-tsy ny ampikorosy fahanatsika. Jerenao amin'ireny tao an-trano iray fotsiny. Reny dia mbola tsy mahatonga sainanao ihany. Zavatra efa lasa zany rondro fiainam-baovao zao no banjintsika. Fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy. Orineny mba sainy ihany aloha rehefa aza dia tonga dia manapa-kevitra ohatr'izany ianao tsy ianao ihany moa ny teny tamiko fa lehilahy mpanitsakitsabady raha irandretsa. Dia maninona izao ianao no milaza fa hiverina any amindray? Rondro fa inona loatra ny antony ankahalanao andrandretsy? Raha ianao iny sady izao ihany koa efa nolazaiko anao teo fa efa olom-baovao azy izao. Vonona ny hanavaon'ny fiainako, tsy handeha amin'ny lalana tsy nety taloana lehako tsony vonona ihany koa ny hanarina an'izay tsy nety sy efa rava rehetrarehetra. Sady sitrak'Andriamanitra koa retsy ny fisarana eo ampivady ka tsy ho tantoko raha izany no haverena any amin'ny elo. Tena resy lahatra ny amin'izany rondro an'olo tena ho an'Andriamanitra ary vonona ny anankina amin'ny fiainako aviko rehetra. Izay no nahatonga na hoe hanapa-kevitra ny hiverina amin'ny ray indri noho izay tenin'Andriamanitra izay hoe izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarahan'olombelona, indrindra moa fa hoe vita voateo anatrehan'Andriamanitra. Sady Andriamanitra kisaro-piaro amin'ny teniny dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia mila mankatony teniny noho izany koa dia vonona ny famela heloka amin'ny ray indri. Raha samy mihitsy aloha ny eo amin'ny toeranao rineny dia tsy hamela heloka ny dady samy mihitsy sady tsy ho afaka atao tsaiko samy mihitsy reny fijaliana ny aretantsika reny rineny tsika ngeka azo lazaina hoe nitondra amin'ny mafaitra mihitsy ka noho izany dia tsotra ny teniko aminao fa za tsy hiverina amin'izay efa nalohako samy mihitsy. Ka izao noho izy rineny raha te hiverina any amin'ny dady ianao dia tsy maninona fa tsofoko rano fa za kosa tsy afaka ny hiverina an'izany tsony saingy tsy masakana mahareniko anao zany. Rondro mba hoaka kizy efa feno fitaka loatra nge ny lalana ny diavintsika sindry teo aloha ary tsarovy fa vonina ny ady amin'ny heriko rehetra ifanampy amin'ny ray indri amin'ny fikarakarana. Tena nanenina tamin'ny fisarako tamin-drandretsaka ka miomana dia andao any aminazy dia antsika mihevitra an'izay tokony hampivitrana ny fifankatiavantsika. Zary neny tsy handeha fa mandeha ihany ianao raha handeha ka indray ariko. Raha izay moa ny tendry dia ataoko ahoana tsy azoko terena kanefa tadidio fa tsy ho very tsy ho ray indri randretsa. Izay no izy fa eritrereto an'izay zavatra teneniko indri izay. Tena lalina mihitsy fa ty fiainany tiry dadatoa Ohatray fa inona indray re anaka nahatonga anao iteny izany ka mandinika aho arena mandalo ety atany ety very dadatoa ny entany satanandravana ny tokantranonareo atao ahoana re anaka fa izay tsinona ny zava-misiko nefa na deo azy zany za aloha-tsikivy Andriamanitra mampahery afoana ary tena mahatsapa mihitsy fa tena tsara io Andriamanitra io. Misy olona mandondona zany ry dadatoa. Ento koa mandehana hoe anaka mba jereo kely. Oay, Nento marina. Manahoana Nento? Manahoana kilova. Mandrosoa mandrosoa za mihafahafa. Raha liza marina tonga soma tsara ato amin'ny tokantranontsika indray ianao raha liza fa ono fa nakaizy rondro randretsa menonao ny raha liza
mifona aminao a mifona aminao fa nanitsakitsaka ny tokantranontsika dia hifonako aminao koa ny toetra sy ny fihetsika tsy voahevitra rehetrarehetra nataoko rerandretsa mamelary tiako ny mampafantatra anao a fa efa olom-baovao ankehitriny zany ie ary vonina ny amerina indray ny fifankatiavantsika randretsa matokisy ianao fa anao izay ampirindra ny tokantranontsika manomboka izao ary ho hitanao fa ho feno voninahitr'Andriamanitra izany indray raha liza malala tena feno ny hafaliako mahare zany teninao zany eny mafy dia mafy tokoa aloha reny nataonareo mianakireny okare mafy tamiko ny fisarahana ankehitriny raisiko toy ny teo aloha indray ianao averina hatramin'ny voalohany indray fifankatiavantsika ekeko ny fifonanao satria izy Andriamanitra mihitsy no nefa miteny hoe mifaneke eloka ianareo mba ho sitrana misaotra randretsa vatoko eo anatin'Andriamanitra ianao raha lisa ka vonina ny andray anao indray ato amin'ity tokantrano kelitsika ity averiko taminao indray fa mafy dia mafy tampiko ireny fisarahantsika ireny nefa dia atao ahoana moa fa dia izay no hevitra ny iveran'Andriamanitra nampiverenana anao indray tao ambalany tena Andriamanitra manana ny hevitra hiverana ao antsika tokoa izy ary tsy avy antsony marina fa mpanota tahaka antsika izao mba hibebaka ka zao mba afatra aminao raha liza raha araka izany teninao izany dia efa olom-baovao ianao izao efa lasa ny zavatra taloha ka dia izao no izy mila mananki-po amin'Andriamanitra tanteraka ianao adinohatreo ny mianki-po amin'ny zavatra hafa efitanao zao ny hatsarany sy ny fahagagana izay tsy takatry ny saina nataony teo amin'ny fiainanao dia mioriana tsara aiza miovaova intsony ianrerandretsa dia izao koa no teniko anao endra liza tsy izy tsony zavatra ampisaraka atsika tena faly satria Andriamanitra mihitsy no efa niady antsika dia aza malahelo tsony ianao fa hiara-dia foana amin'izay tsika efa tsy malahelo tsony aka mahafinaritra izy zany raha liza misaotra ny tompo fa hony tokoa dia ahoana moa zany ny aminareo sy ramanga aza siana olana reny amin'izany fa efa hoe efa nisaraka izay samy efa manana ny fiainana izay izao vare dia ahoana indray ary zany ny amin'ny rondro sy livy tsotra re zany hiezaka ny andresy lahatra anazy any mba hiverenany fiarahandry zareo indray sa hoe tsy mety zany ohatra izy ianao ka tena mety zany fa mila raham-bavaka sy fifadikanina ary alim-bavaka matetika fa ny olana ngeranga dia izao nandray moa zay raha liza rondrony ka hitanao ihany fa somary manao mafimafy loha iny zay aloha dia aiko valy teny mandratra fondray no hitsenana raha iresaka aminy eo azoko zao raha liza esory ny fanahiana fa ny fanahiana dia avy amin'ny lavarambo matoky fotsiny ianao ary mangata mandrakariva amin'Andriamanitra mba hanoro sy hampianatra anao ny lalana tokony ale amin'izay rehetra ataonao tena marina tokoa izany randretsa fa hono aloha ianao ve nefa mino fa mbola hiverina ny fifankatiavandry zareo izy io rehefa Andriamanitra miasa dia tsisy azontsika sakanana tena mino aho ramatoa ary sika koa ny tsy tokony hitsahatra ny tondram-bavaka azy ireo mba hiverena ny tokantranony ara-dalàna indray sady ny fiasan'ny vavaky ny marina koa anehony ka mahery indrindry fa zao aleolohantsika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra Andriamanitra miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay amin'izao fotoana izao misaotra anao tompo satria miasa mahery taminay ianao ka namelany fahadisoanay no ny amin'ny heriny rany Jesosy Kristy tompo ary namerina indray ny fifankatiavana eto amin'izao tokantranonay mivady zao misaotra anao tompo ny amin'ny fitiavanao anay lehibe ny amin'ny lalana sy takatry ny saina nitondranao anay ka nahatonga an'izao tokantranonay ho tafaverina amin'ny lohan'izao indray ankehitriny dia
efa tonga zanako izay tamin'ny lalany nanoloranay ny tenanay sy mbola hanikenay anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjo ny fiainanay. Misaotra indrindra fa afaka mametaka eo an-tananao ny fiainanay manontolo izay, ary natsiaroam-bavaka ny rondry zanakay mba ho tonga somatsara eto amin'ity tokantrano ity indray izy, ary hiverina somatsara indray ny fiarahanay telo mianaka. Mahatoka izay Tompo Andriamanitra fa mahay manao mihoatra noho izay hiverina sy takatry ny sainay ianao. Raiso anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra, ary samy taloha indrindra ary ankehitriny ary mbola ho mandrakizay. Amen. Rondro! Fa iza koa ary samy miantsoantsoana zany. Rondro! Ohatra toa iliva marina. Rondro! Tena aleo hitsoahako eto ka. Rondro! Tena menatrano liva marina. Mpanjanona moa e! Aleo mihitsy aho dia azakazaka fa sao dia ho tratrany eto ka. Rondro! Lasa ny azakazaka mihitsy izy marina mafy. Aleo aloha enjianaka. Rondro! Rondro! Mijanakela aloha anao fa inona ary ty e? Ary liva aza manaraka ianao fa menatra anao aho ka. Fa inona nefa nitsoahanao ahy ha? Sa tena tsy tia atso marina ianao ha? Aleo andery liva ka. Tsy avelako ade izany intsony ianao Rondro. Aza tazominao liva. Ka zara angenao hitako e. Zany Rondro ka vonana melaneloko rehetra e. Ka menatra anao ary liva. Sady noeveriko fa tena tsy amela zantsony nge ianao e. Mifona ary liva. Mifona aminao ary tsy amerina indray ny toetra ratsiko ireny tsony. Okizay fa aza nytena antsony ianao. Tsy mendrika anao ary liva. Efa fako ny raha izany indray. Fanarony rehefa matsapa tena diso ianao. Fa ny tena zava-dehibe angamba dia mila mifona amin'Andriamanitra tamin'ny ratsy rehetra vitanao ihany koa ianao. Izay tena ngeza indrindra. Indray liva. Vonina ny fona amin'Andriamanitra koa. Ary tsy amerina indray ny zavatra tsy vitako ireny tsony. Tena faly ary Rondro. Tena faly ary raha tena vonina ny fona marina tokoa ianao. Efa ela nge ny ndrasako an'izao fotoana izao. Isy azy angamba ny hafalian'ny dadanao raha mahary an'izao vaovao izao izy. Ka andao amin'izay ireo dia andao. Ndao ary. Tonga dia hanetrantsika no vatana. Sao dia tsy ahita fiara eto tsony koa tsika. Ka andao aikana ary. Etso tantanako izao malalako izany ary. Neny Odry dadasineny a? Iza koa zany? Dadasineny io. Andraso ijereko. Ohatray marina. Fatao iliva sy Rondro. Mandro sonareo zanaka, mandro soa. Salama tsara ina vaovao nentinareo. Tena misy tokoa vavoary nefa lolo izay amroso. Mandro somariko. Dia tsy hitaneny kosa ve izao zava-baovao aminay sy liva izao. Fa izao ry neny mifona aminao any amin'ny nanamefanako andreny anatranatra ao hatramin'izay ireny. Efa babon'ny fitiavan'Andriamanitra ankehitriny ry neny Ay. Ary efa tsapako tokoa fa tena diso tanteraka. Dia izao ry neny tsy amerina andreny lasa ireny sony ary manomboka izao dia hiaraka tsika nompo an'Andriamanitra. Andray Rondro. Tena faly be amary an'izany teninao izany ary tena misaotra an'Andriamanitra fa nomeny valim-bavaka satria tena tsy nanarentsika ny tompona dia teo azy ireny lalan-dratsy ny zorantsika ireny. Fa andraso vetivety aloha hiantso andrainareo vetivety Randretsa! Randretsa! Ahoana rezay Raliza? Avia aloha ianao aty. Ho avy aka.
ohatra ry anakisany manahoana rondro manahoana liva ara-paina aloha tonga soma tsara eto amin'ity tokantrano ty ndray ka inona ho ny zato vaovao mifona rery dada milela-palaty aminao fa tsy hamerina nireny didrako reny tsony mamelanao tokoa anaka zanako ny ianao rondro mafy tamiko reny nandaozanao ny tokantranontsika reny adidiko ianao noho izany faly rehefa matsiaro ny atosonao ianao ka niverina indray ao amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao Andriamanitra fa novalianao ny vavaka izay nataonay mivady andro manalina ary ny vaovao tena tsara indrindra ry rondro sy liva dia ity nisy fifaliana lehibe any an-danitany amintsika zao miteny zao satria marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mpanota ray izay mibebaka dia isy fifaliana any an-danitra isika rehetra mantsy dia efa samy nanota avokoa izay ny fahamarinana nefa Andriamanitra tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka ka izay mibebaka marina ka nanenina tamin'ny fahotana efa vitany ka manaiky indray hifidy sy handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia indro fa tonga zanak'Andriamanitra izy ary marina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra tena mahafaly any anaka izany hoe tonga zanak'Andriamanitra mpandova n'ilay fiainana mandrakizay tena tsara io Andriamanitra io satria izy tsy mitsahatra ny miasa teo amin'ny fiainantsika izy koa no antony izao fiainantsika izao sofa mbola teo ilay nitarika sy nanoro lalana antsika ka nahafahantsika nahafantatra ny sitrapony dia aterina ho azy rery ihany ny voninahitra sy ny haja ary ny dera hatramin'ny taloha indrindra ary ankehitriny ary ho mandrakizay amen. Tsara Andriamanitra diampeny ny ratsy miseta lalatiana nandrenesanao ny feony Priska Liva Lirika Daly Finaritra ary Faly nandrindra sy nanatontosa Oliva So Rakotony Irina nisahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambely Mazafy